Ny famokarana masomboly dia sehatra manan-danja lehibe ho an'i Madagasikara satria mbola ambany dia ambany ny tahampamokarana ary tsy mahavita mamaly ny filàna manoloana ny fitombon'ny mponina miakatra hatrany. Mbola tsy mahazatra ny mampiasa masomboly tsara kalitao kanefa tena ilaina tokoa ary tsy azo itovirana izany raha te hampiroborobo ny sehatry ny fambolena sy hanatsara ny vokatra. Tanjona mila tratrariny firenena ny fahavitantena ara-tsakafo ary mandray anjara lehibe amin'izany ny famokarana masomboly. Noho izany, ny réseaux sociaux sy ny AFJ dia mikendry ny hampiroborobo ny fiaraha-miasan'ny vondrona mpamokatra sy ireo mpisehatra hafa amin'ny zotra-piariana vary sy tsaramaso. Tafiditra ao anatin'ny fandaharana asa FO4 ACP izany vina izany, izay vatsiny ny vondrona Europeanina vola sy ny sekretaria OACPS ary ny FAD amin'ny alalan'ny Agricor. Ny tanjona hotratrarina dia fanatsarana ny famarotana masomboly voamarina ho fampandrosoana ny seha-piariana. Miara-miasa amin'ny vondrona tatsaha 7 mpikambana ao aminy ny réseaux sociaux, mivelatra amin'ny faritra 10 eto Madagasikara izy ireo ary miezaka manaparitaka masomboly tsara kalitao any amin'ny faritra. Ny réseaux sociaux dia miezaka ny mampivondrona an'ireo tantsaha ireo mba hanana lanjany izy indrindrandrindra eo amin'ilay vondrona nasionaly izay adina hevitra momba ny hoavin'ny famokarana masomboly sy ahafahana ihany kokoa mamaha ny olana tsena sy mamaha ny olana eo amin'ny manodidina ny certification na ny fahazahoana alalana manokana mamokatra masomboly voafantany. Mitondra ny anjara birikiny amin'ny fanatsarana ny fidiram-bolan'ny tantsaha sy ny fianakaviany ity tetikasa ity mba hampihenana miandalana ny tsy fanjarian-tsakafo. Anisan'ny tanjon'ny tetikasa ihany koa ny hanomevahana ny fifanankalozana traikefa eo amin'ny fikambanan'ny tantsaha 7 miaraka amin'ireo mpisehatra hafa eo amin'ny famokarana masomboly toy ny mpisehatra ara-panjakana, ny rafitra ara-dalàna momba ny masomboly ary ny mpiara-mombon'antoka rehetra. Ity tetikasa ity dia manokatra ihany koa sehatra hifampizarana izay olana iainan'ny mpamokatra masomboly sy handrosoana sosikevitra eo anivon'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny. Raha misy olona maniry hamokatra masomboly dia tsy maintsy mandalo dingana maromaro, tsy maintsy manao fangatahana any amin'ny choc national hamokatra masomboly izay ho vokarina dia mitondra n'izay fankatoavana izay aty amin'ny choc régional, izany hoe anivon'ny faritra Matsiatra ambony. Vita izay zavatra izay dia tsy maintsy miroso amin'ilay fampiofanana. Vita ilay fampiofanana dia miroso an'ilay fijerevana ilay toerana hamokarana an'ilay masomboly, validation du terrain. Raha afa mafeno an'ilay fepetra dia miroso amin'ilay famenoana an'ilay déclaration de culture na taratasy fanamarinana fa hamokatra masomboly. Vita izay zavatra izay dia miroso amin'ilay fitsirihana ilay masomboly eny an-tsaha dia maka n'ilay santionany. Ilay santionana resana eto dia ilay masomboly efa voakarakara sady efa voadio dia hoentina alefa any amin'ny laboratoire any amin'ny choc national ilay santionany. Raha voaray izy dia manome taratasy izy manamarina fa voaray ilay masomboly. Tsy voaray izy dia manome taratasy ihany koa izy manamarina hoe reto sy reto ny zavatra tsy nahavoaray an'ilay masomboly izay natao. Dia mbola anjaran'ny mpanara-maso masomboly na mpitsirika masomboly no manara-maso an'ilay masomboly ao anatina trano fitehirizam-bokatra. Fivelomanay izany dia mpamokatra masomboly. Tafiditra agnatin'ny listan'ny mpamokatra masomboly izay efa mahazo mamokatra masomboly fa io tsy atao marina fa misy fipesabe reo rihina izay efa mahazo mamokatra masomboly ianao. Io izany masomboly ataona io izany iarahana miofagna amin'ny choc sy amin'ny faux fifa. Dia ny faux fifa izany magnoro-maso an'io aty toerana. Dia farafahakelin'ny faux fifa izay 3 mandeha aty izao
vo mahavoaka samasomboly agnay. Mba ahitana ny karazana masomboly tsara kokoa dia nanao karazana fanandramana amin'ny karazana masomboly tsaramaso anankiroa izahay, ijerevana kokoa izy ny tena mety aty amin'ny faritra. Tamin'izay fotoana izay dia niara-niasa akaiky kokoa tamin'ny FOFIFA ary ny SOC nentina nanamarika izay karazana masomboly izay. Niara-niasa tamin'ny ampidipy zahay satria mila masomboly be dia be amina tsaramaso ry zareo. Dia nanomboka zany isy karazana tsaramaso maromaro nandramana taty. Dia tamin'izany fotoana zany fiaraha-miasa voalohany io dia anankiroa no tena mivoaka tao, CAL 98 niantsoana azy. Dia ilay anankiray niantsoana azy RI 52. Fa misy analina tena fa ofisialy zany izy io amin'izao fotoana, hatramin'izay fotoana izay nakaty dia efa mivoaka amin'ny fomba ofisialy. Lalana telo ny fanatsarana ny karazana tsaramaso eto amintsika. Ny voalohany raha mandeha mitety faritra dia mahita karazana tsaramaso tsy fahita any amin'ny faritra hafa zany. Dia nangonina izy ireny dia nampidirina tao anatin'ilay atao hoe collection nationale, zany hoe ny fitehirizam-pirenena momba ny tsaramaso. Lalana faharoa indray dia hoe tena mampiditra tsotro zao avy any ivelany karazana tsaramaso izay mety ho tsara eto Madagasikara. Dia ny fahatelo farany fampivadiana tsaramaso samy hafa karazana mihitsy nefa samy manana ny karaktera, zany ny toetoetra tena tadiavin'ny tsena eto amintsika. Nisongadina tao anatin'ny fikarohana natao fa ny RI 52 no tena mety amin'ny faritra Bonglava ary karazana tsaramaso tena ankafizin'ny mpanjifa any an-toerana izy io. Ho amin'ny eto Fianarantsoa noho ny tsy fananany FOFIFA izay station ahafahana mamokatra masomboly fototra izay dia niara-niasa izay tamin'ny CRAM. Maro tokoa ireo mpamokatra masomboly eto amin'ny faritry Matsihatra ambony, kanefa dia noho izay traikefa nanany CRAM izay amin'ny mahatianina azy dia izay no safidy. Ny tanjon'ny CRAM dia hanasara ny fari-piainan'ny mpikambana amin'ny alalan'ny fanomezana tohana hahamatianina an'ireo mpikambana ireo amin'ny famokarana masomboly. Dia manomezana ny CRAM ny tohana ara-teknika sy ny fanamorana ny fahazahoana hanam-pamokarana sy ny fitaovam-pamokarana madinika. Ny taniko teo ihany zany namokarako masomboly fototra dia namokatra 4 tonnes izay lazaiko teo izay moa dia miaraka amin'ny iarahanay amin'ny CRAM zany io satria ny CRAM mamasy teknisiana ho anay, magnara-maso anay, magnatorotoro anay ny teknika tokony hataonay amin'ny famokarana masomboly. Ny famokarana masomboly dia sehatra iray manan-danja lehibe tokoa eto Madagasikara satria dia miantoka ny famokarana sy ny filan'ny mponina rehetra mba ahafahana mahatratra ny fahavitantena ara-tsakafo. Fatatsika tsara fa ny famokarana masomboly miara-miasa ampisehatra ara-panjakana araka ny lalàna dia hidinika ambony latabatra indray sika manoloana an'ireo mpisehatra ara-panjakana ireo amin'ny famokarana masomboly mahakasika hoe reto ny olana dia reto ny vahaolana sosikevitra amin'ny fanatsarana ny sehatra ny masomboly. Dia rehefa atao moa ny famokarana zany dia mila vaovao, mila serasera hahafahana magnitatra ny fahaizana. Dia faharoa koa moa zany satria agnaopa mamokatra koa zany dia misy zavatra tsy vitanao agnatoerana zany ny hevitra fa misy hihaonana amin'ny besiny maro zany hahafahanao magnitatra ny hevitra hanatsarana ny famokarana semasy. Agnao zany ohatra tapa-kevitra ny hamokatra basy nefa tsy maharaka ny règle ny fisipy agnarahana an'io dia miteraka ho faty ato koa ho anao zany le zavatra ataonao.
dia zay zany nahaliagna anahy mandeha miakatra tia hiafahana hivory amin'ny fôfifa. Nisy ihany koa ny fitsidiana ireo mpamokatra masoboly hafa tany amin'ny faritra maro teto Madagasikara izay nataon'ireo fikambanana tantsaha miisa 7 mivondrona ao amin'ny réseaux sociaux. Fotoana iray nahafahan'ny mpikambana tsirairay ny fampizarany olana sedrainy izany ary nandraisana ireo traikefa nanany mpamokatra hafa. Tombontsoa manokana nandritra izay fanakalozana natao agnatin'ny andro 5 andro izay dia fanakalozana ny samy mpamokatra masomboly izay nahitana teknika vitana manatsara ary fampizarana ny olana ndraisana ao amin'ny samy mpamokatra masomboly ary malampy dia fanomezan-danja ny masomboly tsara kalitao ao amin'ny sehitry ny famokarana. Mbola maro ny asa miandry hanatsarana ny famokarana sy ny famarotana masomboly. Raha ho an'ny resaka famarotana manokana dia mbola fanontaniana mipetraka ny fahafahana mampiasa ny rafitra SQD. Tsara kokoa raha amidy mivantana eny anivon'ny tantsaha ny masomboly novokarina ankoatry ny famaliana ny filan'ny tetikasa samihafa sy ny ministera. Noho izany, mila hamafisy ny fikambanana tantsaha ny fanentanana sy ny fifandraisana amin'ny mpanjifa mba ahafahana mampafantatra fa misy mamokatra masomboly voamarina eto amintsika ary indrindra ahafahana mamantatra bebe kokoa ny filan'ny tantsaha. Ny vokatry ny fanadihadiana nataon'ny réseaux sociaux manerana nosy dia manamafy ny mahazava-dehibe ny fisian'ireo fikambanana tantsaha mpamokatra masomboly ireo na eny anivon'ny faritra izany na eo amin'ny sehatra nasionaly. Dia sehatra roa moa zany no efa tena hoe voalazan'ny lalàna dia eo moa zany ny Amprosem na ny fikambanan'ny mpamokatra masomboly eto Madagasikara dia eo koa ny Conasem na ireo ataontsika hoe mpisehatra rehetra mpamokatra masomboly eto Madagasikara. Ireny sehatra reny no ahafahana mitondra ny tenin'ny mpamokatra masomboly ilazan'ny marary anazy ilazan'ny olana menjady aminy koa raha ohatra ka misy tsy fankazahoana eo aminy sy ireo ataontsika hoe tompona ndraiky saram-panjakana dia ireny koa sehatra ahafahana mitondra etaeta zany amin'ny fanavaozana n'le paikady fototra entina mampiroborobo ny famokarana masomboly.